Miarabanao any tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary sy ny zava-nisy tamin'ny dian'io ty mibatrano ny tsindrin'ny atmosfera eto amin'ny anosy vokatry ny fisiany reto rindraona izay mandalo ato atsimo Madagascar eo ihany koa ny rahona izay mitoetra ato avaratry ny nosy ary saika mitoetra zany ato anatin'ny herinandro izay hodiavintsika amin'ny ankapobeny ny tapany atsimo Madagascar kosa dia somary mbola mahalakalana izay rotsakorana izay fa ho an'ny afoatany sy ny tapany avaratra ary koa ny avoany antsinanany nosy dia saika mitoetra hatrany ny orana tanivondraona mety ho raikotroka ary manoloana izany indrindra dia mety hanatombona ho betsaka kokoa izay rotsakorana izay indrindra ho an'ny avoatany sy ho an'ny avoany antsinanany Madagascar amin'ny fiandohan'ny herinandro ka misy arak'izany ny fampitandremana noho ny abetsahany izay mety ho rotsakorana izay tombanana mahery ny 50 milimetatra moa ny orana andrasana ao anatin'ny 420 ora trangy zany na andrasana ho an'ny rapitso sy ny andro ny talata voakasika an'izany ny distrika maromaro ho an'ny faritra Analamanga toy ny any Anjozoro be ny distrika Antananarivo renivohitra Atsimon-drano avaradrano ary koa ny any Ambohidratrimo etsy andany ihany koa mety ahitana izay rotsakorana betsaka izay ihany koa ho an'ny distrika ny Miarinarivo sy ny any Arivon'ny Mamo ary koa ho an'ny Ambatolampy sy ny any Antanifotsy voakasika n'izay orana mety mahery ny 50 milimetatra izay ihany koa ny distrika ny Ambatondrazaka Parafaravola ny any Moramanga sy Nosy be Anala ary ny faritra atsinanana iray manontolo ka manoloana izany dia entanina hatrany ny ponina indrindra amin'ireo toerana voakasika mba hitandrana ary koa anaraka ny toromarika omeny ireo manam-pahefana isa tokony mba hisoroana ny loza mety ho ateraky izany izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny maripahana kosa indray aloha zany amin'ny ankapobeny atao anatin'ny herinandro dia misy fiakarana izay maripahana izay ary mety misongadina ho an'ny rapitso ho an'ny ilany antsinanany Madagasikara fa aorian'izay kosa dia somary mijanona amin'ny maripahana amin'ny voninandro fahavaratra ny maripahana eto Madagasikara toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina mandraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra andrefany Madagasikara izay mety ho araina orana tandrivondraona indraindray ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy iny voakasika an'izany ny faritry Sofia sy ny faritry Boeny ary koa ny faritry Diana mibalika kosa ny masoandro ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara raha ny toetry ny andro ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivondraona izay mety ho raikotroka ho an'ny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Betsiboka ny any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary koa Analanjirofo izay mety anatombo izany ho an'ny faritra Analamanga na ho betsaka koa izay ho an'ny faritra Analamanga Itasy Vakinakaratra sy ny faritra Alaotra Mangoro ary koa ny faritra Atsinanana andrasana ihany koa izay orana tandrivondraona izay ho an'ny tany faritra Melaky sy ny any Bongolava ary koa ny ilany Atsinanana amin'ny faritry Moronmania ny ambony moa dia maina ny andro raha ny maripahana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tombanana ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny afoatany ary koa 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay ny talata kosa indray mitoetrany ny orana ho an'ny avoatany ary koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara faritra maro no miandrin'izay rotsakorana izay akoatry ny faritry Melaky indrindra ny morontsiraka ny any amin'ny faritry Menabe ary koa ny faritra Atsimo andrefana Iorombe Moronmania ary Matsiatra ambony sy ny atitan'ny faritra Anosy mandraondraona kosa ny andro ho an'ny tendrony atsimo Madagasikara mety ho lalovana tandrivondraona ihany indraindray noho ny fandalovan'ilay rindraona moa no mahatonga an'izay ny maripahana ho vinavina amin'izay andro ny talata izay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary midina 20 degré Celsius kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ny ambiny kosa tsy dia misy ny fiovanako andrasana mahakasika an'izay maripahana izay satria dia raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana na ny morontsiraka avaratra atsinanana sy avoany atsinanana zany ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripahana andrasana amin'izay talata izay ny alarobia kosa indray saika mahenika faritra maro eto amin'ny avoatany ny orana tandrivondraona na dia somary misy tokotoko hatrany izay torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara mitoy kosa ny orana tandrivondraona mety ho raikotroka amin'ny tapakandro ariva
hariva indrindra ho an'ny faritra Sofia dia na ny any amin'ny faritra Sava mba tsy ho asiana lanjorofo mitatra hatrany amin'ny faritra Laotra Mangory sy ny faritra Atsinanana Tombanana miverina maina kosa ny andro ho an'ny faritra Analamanga ny any amin'ny faritra Betsiboka ary koa ny faritra Iboeny sy Melaky. Ny tapany atsimo na ny teny atsimo Madagascar dia maina tanteraka ny andro raha ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ho an'ny afovoantany ary 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius kosa izany ho an'ny faritry Melaky. Dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ty ary raha ampiasindray fotoana manaraka veloma tompoko.